Tanjona araka ny fantatritsika rehetra dia ny fotoana salamizao fotoana iombonan'ny malagasy rehetra ary nararaotinay moa zany ny maheto ny tompona andraikitry ny fampianarana rehetra manerana ny nosy mialany amin'ny draina ny Cisco chef zap rehetra ary tsy maintsy mampianatra ny mpampianatra isika mpampianatrasika ny amin'ny fitavan-tanindrazana fotoana lehibe ho an'ny firenena zao ary fotoana fahatsiarovana ny tolona rehetra izay nataon'ireo mahery foan'ny firenena mba hahazoatsika ny fahaleovantena ka ampianarina an'izany ny tompona andraikitry ny fampianarana rehetra manerana ny nosy mba ho tsapany ny vidiny zany fahaleovantena zany fa tsy azo moramora zany fahaleovantena zany fa misy tolona nataon'ireo ray aman-dreny ireo tia tanindrazana rehetra ny fampianarana zany an-tsekoly tsy maintsy iainan'ireo mpampianatra tsy maintsy iainan'ireo tompona andraikitra ary manao ny adidy miaraka satria fianakaviana lehibe anankiray ny ministera fanabeazam-pirenena. Viva